raha batopika lasoko vavana manaraka ny mety toetry ny andro siaramizana-bolana ho an'ny androany dia nikisaka ato avaratry ny lakandranony Mozambika ilay tangoron'oram-baratra efa tafiditra tanety any amin'ny faritry Menabe kosa ny tambolon-drivotra nentiny ny ena amin'ny ankapobeny arak'izany ny heriny isy kosa ny tambolon-drivotra ivoaka avy ao Mozambika ny androny alatsinainy ny talata izay hoarahamaso akaika arak'izany amin'ny fiandohan'ny herinandro iny nitsioka ny talio kosa no andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny mbola azo fahanatra ny arak'izany ny oram-baratra amin'ny ilany afovoany andrefana hitatra miandalana amin'ny afovoantany sy ny ilany afovoany atsinanan'ny nosy moa izay oram-baratra izay fa raha makasika ny androny androany dia mbola mitoetra ny fampitandremana noho ny fahabetsahany rotsakorana ho an'ny faritry Melaky sy Menabe mety hahatratratra ny amin'ny 50 hatramin'ny 100 milimetatra moa ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora hitatra miandalana amin'ny afovoantany sy ilany afovoany atsinanan'ny nosy moa izay ny androny alatsinainy. Misy arak'izany ny filazana miloko mena ho an'ny fampitandremana noho ny fahabetsahany rotsakorana ho an'ny faritry Melaky sy Menabe hitatra miandalana amin'ny afovoantany sy ilany afovoany atsinanan'ny nosy moa izay ny androny alatsinainy ka mahazo filazana miloko mavo arak'izany ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinankaratra ary koa atsinanana voakasika izay koa ny distrikany Ambatondrazaka, Moramanga ary koa Anosy Anala mety hahatratratra any amin'ny 50 hatramin'ny 100 milimetatra moa ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora entana hatrany any mponina amin'ireo faritra voakasika ireo arak'izany mba ho mailo hatrany amin'izay loza mety aterak'izay fahabetsahany rotsakorana izay ary anaraka tsy tapaka ny toromarika ny tompon'andraikitra eny ifotony. Fa raha iverenantsika ny makasika ny mety toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy dia nitsioka ny talio amin'ny ankapobeny no amaritra ny toetry ny andro azo vahana ny oram-baratra arak'izany faritra maro saika manerana ny nosy fa ny mety toetry ny andro an'ny rapitso maraina ary dia anorana miatoato ny faritra Melaky ny distrikany Soalala toy izay koa ny distrikany Belo Tsiribiana andrahona amin'ny ankapobeny ary mety arahanorana tandrifondrahona vitsy ny afovoantany ary koa ny ilany atsimo atsinanan'ny nosy iny ny ambiny moa dia andrahona vitsy na ibalika ny masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahona na andrahona mitsitokotoko ny faritra Sava ny morontsiraky Sofia sy Boeny toy izay koa ny faritra atsimo andrefana sy Androya ny ambiny moa dia ny ora tandrifondrahona mety arahakotroka no ibahan-toerana. Raha ny maripana vinavina ho an'ny androny rapitso 80 hatramin'ny 80 degrera ny afovoantany manodidina ny 130 hatramin'ny 330 ny ilany atsinanana raha toka 40 hatramin'ny 230 kosa ny ilany andrefana. Raha makasika ny androny alatsinainy kosa indray dia mbola andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny ny ilany avaratra andrefana ny afovoantany ary koa ny ilany atsinanany nosy iray manontolo iny mety anorany tandrifondrahona vitsy moa izay ny voamaraina fa ny tolakandro kosa dia anoram-baratra amin'ny faritra maro saika manerana ny nosy afa-tsy ny morontsiraka avaratra andrefana ary koa ny tapany atsimo nosy iny. Ny maripana ho an'ny androny alatsinainy manodidina ny 80 hatramin'ny 70 degrera ny afovoantany 70 hatramin'ny 230 ny ilany atsinanana raha toka manodidina ny 15 hatramin'ny 230 kosa ny ilany andrefana manodidina ny 13 degrera moa ny maripana ambony amin'ny tendrony avaratra sy ny faritry Iorombe iny. Raha ny andro ny talata kosa indray dia mbola anorana trany ny ilany afovoany atsinanan'ny nosy iny toy izay koa ny tapany avaratry ny afovoantany ny atitany avaratra andrefana ary koa ny faritry Sofia ny ambiny moa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny andro ny talata 17 hatramin'ny 80 ny afovoantany 30 hatramin'ny 430 ny ilany atsinanana raha toka 40 hatramin'ny 130 kosa ny ilany andrefana. Zay ny meteo anty anio ty manome fotoanana ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.